Azotonao misafidy manaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 miarahaba tompoko vavy manaona tompoko lahy. Laza no vahintsika amin'izao alina izao. Miarabanao Laza. Miarabanao Joary dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana ty. Tsy mahafantatra ny Laza angambotsika vao mahita azy fotsiny sy ny look any Laza. Zao misy ny look ny Laza. Zao mihitsy aloha izy hatramin'izay. Zao mitaka mba mapetipety mifanaraka tsara amin'le. Tsy mavesatra ve ty volony Laza ty? Izy kosa aloha norma tsara. Norma tsara. Ya. Tonga dia misarika olona. Zany hoe izy zany raha volo azo resahana foana io zany ohatran'ny hoe identité avy any aminay ihany izy io. Avy Vangaindrano. Dia rehefa jerevanao ny tantaran'ny mpanjaka tena ny domine tamin'iny zany ny loha zany aminay tena important hitanao tsy kitikitihana misy fomba anapahana ny vohitsika. Dia mba ohatran'ny hoe miperpétuer kely an'izay ataoko mba hajaina zany le mampaolombelona le vatanao dia mba harmonieux tsara le vatanao zany. Ya, mazava. Eny iny tsy tsara satria izy moa tsy mahafantatra ny Laza hoe fa Laza izy moa Laza ty Laza zay foana ny afantaranao hoe Laza tsisy toy edy. Ka zany hoe amin'ny sehatry ny professionnel zany hoe Laza nampiasaiko satria ny anaran'ny eo moa ny nom de famille zany tsy avoakako loatra satria tsy isy idiran'ny fianakaviako loatra le cinéma ataoko dia Laza zany dia fa ampy. Mazava ya. Dia araka izany dia resaka tontolon'ny sarimihetsika ny tena misy any Laza ary tena io mihitsy ny fiainan'ny Laza sarimihetsika. Vao amin'ny virus zay ngamba azon'le virusna cinéma zany dia nianatra n'izy io za zany tamin'ny 98 no niala teto dia nandeha nianatra journaliste aloha kosa aloha nialako teto no JR journaliste reporter d'image dia lasa tany Canada dia avy eo lasa tao à Paris any tena nianatra misy école anankiroa nataoko tao dia rehefa avy eo amin'izay moa tamin'ny 2002 nanomboka 2002-2004 tany zany zao hoe rehefa mba misy zavatra hay dia sao dia mba afaka ampiarina ny tanàna dia sarosarotra le nanapa-kevitra hoe hody satria nisy ihany ny opportunité zany hijanonana tany ny karama mba mahafinarinaritra fa ohatrany hoe tsy hitako zany ny dikany hoe lasa ianao dia avy eo le mba fahaizana azy indray amenao an'ny olona any ivelany dia mba napiatrapiatra an'izay zany zay zany nanosika na hody za moa zany nody ohatrany hoe monsieur basé eto mibazy fa ny andraikitra mandraraha dia mivezivezy mandehandeha Ie, tsy vitsy nareo hoe nianatra tany velana dia nanapa-kevitra hody na dia tsara karama tsara fiainana aza ny velana tsy nanenina. Misy fotoana aloha zany dia tsy afeninanao fa manalasala be ihany izy no nitoetra raha misy eto hoe tena misy satria misy zavatra kosa zany resaka décision pure et simple fotsiny hoe ndao tiany atao dia mety le izy dia tsy ataon'le mpanao azy. Izy le mpanao azy ny fanjakana iverenantsika zay rehefa avy eo satria tafiditra ao anatin'izay koa le tontolon'ny cinéma zay indrindra mihitsy ary zay no tiako mba resadresana kely androany. Ya, resantsika iny rehefa avy eo fa anisan'ny mampiavaka ny Laza ny namoronany any le hoe festival de rencontre des films courts. Iny dia tena nalaza taona izy amin'izao seka tamin'ny novembre teo moa no natao ny 20e édition fa nahemitra amin'ny février du 20 au 25 février amin'ny heritaona zany ny 20e édition dia mitrifoana iny no zava-misy moa zany dia nivaova teo nanomboka tamin'ny Covid izy no nahemitra fa tsy nijanona mihitsy dia manaraka zany amin'ny février. Hono Laza zay 20 taona zay ve namokatra olona ve Laza ho artiste ho acteur na actrice na réalisateur na scénariste ohatr'izany. Le izy zany tamin'ny samy atao fotsiny le hoe andao no festival dia samy vita dia samy miparitaka. Le izy aloha tsy hoe andao hanao fotsiny kosa fa misy ary zay mihitsy niteneniko hoe ianao zany rehefa manao tetikasa ohatran'io mila fantatrao tsara hoe fa manina ianao manao an'io satria le problème be dia be dia rehefa tonga amin'le problème ianao zany efa matetika no hoe adabo koa ny terangava tena tsy fa
tamin'ny 2019 nanao ray dia 2022 nanao sondage zay teto hoe amin'ireo mpisehatra ny cinéma sy ny tontolony audiovisuel malagasy ireo zany ny professionnel ahoana ny fandehany ny 86% an'ireo nandalo tao amin'ny RFC tao daholo zany hoe iny zany aminany no ny impact an'le festival satria moa iarahantsika mara mbola tsy tena misy hoe école de cinéma eto dia ny atelier nandalo tao misy moa le génération RFC misy andihany 3 sy 4 eo anisan'ny natosikay andeha hianatra tany Maroka efa iaraha-malala fa miprix any RFC mandeha any amin'ny festival isy fotoana izy io mianatra entre 3 et 6 mois any Berlin am'izao izy zao entina any festival de Cannes aloha zay zany no fesipakôtsy tenenina ntsony nanokatsokatra zany le izy le izy moa tsy hoe ilaza fa le projet le festival zany lasa niteraka zavatra maro dia ohatrany hoe miprovoquer an'izay fotsiny ny tena nataoko fa rehefa avy eo ny ankizy manao ny lalany zany ary misy ary ny sasany amin'ireny misy ray zao tadidiko mihitsy nalefa izy nianatra tany Allemagne tany navitra ny 3 volana rehefa miverina avana izy dia izy mantsy hoe tena tsy haiko izy tena sarotra za tsy hanao zany au moins zany izy mba hitany le voany mba hitany hoe haiko cinéma ny tokony ataony ho anahy zany le izy tombontsoa foana satria mba nanampy an'iny olona iny mba nahitany an'le hoe tsy atao amin'ny cinéma tenena eny marina aloha zay kanefa ny diso lalana ihany zany le olona dia namokatra olona ialako tsiny le fiteny hoe nana tena voromanga kay le izy non ka le izy zany hitanao ohatran'ny hoe rahantsika malala fa mibe be ny lesoka amin'ny resaka structuration eto Madagasikara fa mbola tsy tena misy an'izay loatra eto dia arakaraka ny opportunité zany no tonga le ankizy hoe ity misy opportunité cinéma dia iny aloha hitany laza za zany mahatsikaritra fa ny eto amintsika tena mbola ambany be mihitsy ny laza sy ny lentany zany cinéma zany raha oharina amina firenena afrikana mitovy amintsika Nigeria, Burkina Faso raha tsy andeha efatsireo za tsy teny any Inde na ny firenekafa misy problema ve ao anatiny ao misy problème be dia be ary misy vahaolana be dia be to dia mamparegle azy le hoe lanja sy ny lenta zany tsy haiko mety hoe tsy zay loatra angamba le tena terme ampiasaina ary zay solanga moa no ataonao lohatenyty fanarany fa tena resaka terre be ny ataoko androany fa tsy resaka solanga tena hoe arak'izay lazainao zay hoe problème hoe le lenta zany hitako any hoe satria raha hoe ny résultat ny jerevana zany dia efa betsaka ihany kosa raha hoe ny horonan-tsary malagasy efa mitondra avo de Madagasikara ny ivelany any fa le tontolo mihitsy zany no resitsika par rapport amin'le firenena ny teneninao teo tiako tena amin'izay zany raha ohatra zao misy olona tena mandany ny androny amin'io dia mbola tsy tena velomin'io izy sy mivady aman-jany misy nge eto hitanao misy olona atsoina zany dia tena 5000 ariary ny aminazy nefa izy mandray anjara amin'le film zavatra ohatra zany zany mbola tsy tena nefa izany zany le tiako tenena hoe misy vahaolana le izy ka iny koa ny tena m'intéresse ihana hoe inona vahaolana ny olana aloha zany dia mivoalohany indrindra zany les structuration ao anatin'le structuration zany daholo ny hoe formation ny fomba hiprofessionnalisena an'io hoe iza ny tokony manao inona roviny zany rehetrarehetra ny tiako tenena voalohany aloha mampatonga amin'ny tonga eto zany za akory tsy mitilitily seza hoe talehana ISSN directeur na culture za zany manana vahaolana amin'ny tontolon'ny cinéma malagasy io ary zavatra tsotra be zay moa zany koa zany no mampitenena amin'izao le fotoana hoe fanavaozana zao satria zany mba henoko hoe le ekipa vaovao mety afaka miheno mety ny danger amin'izao situation zao fahitako azy engany mba isentourer le ministre sy ny ministère vaovao rehetra mihitsy hoe mba fatany zany hoe tia kosa
so dia ilaina ny fahaizan'ity amin'ny zavatra oatra izao a zay foana koa mantsy no hitako nampidofotra antsika zany indrindra tamin'ireo fitondrana teo aloha mieritreritra hoe na ve tsy fantatra zareo ve le tena tokony atao a na tonga dia tsy raharaha iny fotsiny izao dia iny zany le mba amin'izao ohatra mba misy velom-boly zay ianao na izazao ary teny amiko anao fa ianao le miteny hoe no matetika mihitsy zao hoe tena zalora andeha koa dia ataoko ny fiainako dia zay hifanarahanareo a Madagasikara matetika efa neo na ve nareo sy ministra Gasikara feno soa zay zany aloha efa tafaresaka dia efa natsipinao ny hevitra ao natsipitsipiko zany zay hevitra zay ahoana mifandraisany azy zao dia zay le zany hoe izy zany aloha misokatra izy raha par rapport amin'le sasany teo fa rehefa avy eo amin'izay zay teneniko zay hoe le izy manko hitanao amin'izao mantsy misy an'ilay hoe fakahan-kevitra za zany mahafinaritra le izy hoe alevidolo ny hevitra zao tontolo zao fa za zany mieritreritra hoe le olona tonga eo zany tokony kosa izy manana amin'ny projet any dia adaptapitena amin'le fakakevitra fa tsy hoe tonga eo anao zay vao antony hoe inona ny tena tokony atao izy moa zany ohatrany hoe concours de circonstance foana zany ny akabeazan'ny olona mahazo seza dia tsy voatery hoe tena misy projet matipaika zany hoe zao nanaovantsika n'ity cinéma ohatra hoe ohariko kely amin'ny frantsay i Jacques Languine tamin'ilay zany tamin'ny début des années 80 nanana an'ilay projet hoe projet image zay no nanavotan'ilay an'io cinéma frantsay io ary indrindra ny film d'animation tsika zany tokony manana zavatra ohatr' zany misy projet atao eo dia zay olona tendrenao rehetra mirona makany projet iny dia to dia régler les problèmes fa zany akory tsy manakana antsika hoe ho tafavoaka zay zany le teneniko hoe anisan'ny vahaolana resahako ny tena raha ohatra manko zany hoe tsorona le izy ianao zany mamorona ninninona fironinao eo nanoratra scénario ianao nanao réalisation ianao ny prod ianao nisy rondoanao zany narotsaka tao anatin'le projet le film akoatran'le hoe vidim-pidirana rehefa nisy vidina sy ny karazany zay le zavatra mifironinao zay zany tokony azahoanao vola dia eto amintsika zany ny omda no misahana zay zay zavatra anisany hitako mbola lesiko eto amintsika koa amin'io resaka droit d'auteur io tout le monde ny concerné ny réalisateur ny scénariste ny littéraire tout zay olona namorona zany concerné any omda daholo fa tsy hoe ny musicien rehetra ny musicien fotsiny no tokony ahazo vola amin'ny omda zay zany aloha fa tsy mahazo zany nareo mpanao cinéma reo am'izao zany aloha mbola tsy tena mahazo satria noho ny antony maro samihafa ny akabeaza amin'ny mpanao cinéma aloha zany dia tsy miditra membre ny omda akory ny tena problème ny omda koa zany io lalàna ny omda io efa tamin'ny fin des années 88 tany 85 mihitsy ary izy nanomboka dia misy an'le lalàna 096 bara 36 094 bara 036 zay no mifehan'io iny lalàna iny zany efa alany daty efa tsy raha meko ohatra ianao tsy miconsidéré ny resaka internet akory ny base-ny lalàna iny iny moa le sekanovany rosy zany fa nitako indro kely n'le zavatra nataony rosy président no zany hoe soloana le ministre tutelle zany nataony zareo hoe président fotsiny ray dia hoe tsisy idira ministre tsony fa rehefa tena jerevanao ny détail an'iny lalàna iny mampiteny an'izany mantsy président an'le APACER zao alliance panafricaine pour les scénaristes et réalisateurs zany hoe za zany ohatrany hoe omda fa Afrika ray manontolo dia izay amin'izao manao récolte maka vola any amin'ny Netflix Amazon Canal Plus dia mizara an'izay ho an'ireo membre scénariste réalisateur producteur dia fantako tsara le kipitsipitsiny ao anatiny io zany dia anisan'ny problème antsika voalohany aloha zany iny lalàna iny mila kitihana iny zay no zavatra nresahako amin'ny ministre ankehitriny zany hoe reto eritreretiko hoe mila kitihana dia engakaingana be tsika dia mahazo vola tao satria le izy efa mipetrapetra misy décret d'application ohatra hoe resaka copie privé zao any koa manko ny tena azahoana vola inona moa le hoe copie privé zany amena lalana ianao dans le cadre privé anao copie ara-dalàna ohatra zao hoe mandeha ny film koa mandeha ny hira n'importe quel pire dia
azonao atao manao copie an'iny amenao en cause anao ny zokinao etc. Fa ny fomba azahoan'le mpamorona vola zany arakaraka iny dia izay olona manafatra rehetra zavatra ahafahana manao copie telefony disque dur etc. dia mba misy vola misy apahany zany alohan'ireny olo ireny dia ndeha directement aty amin'ilay mpamorona. Zay lalan'izay efa mipetraka eto amintsika. Fa eo amin'ilay kipitsipitsony no le izy koa zany tsy afenina fa misy olona kosa no mikafokafy ihany an'ilay zany satria efa nanomboka 2017 koa zao zany zavatra zany no nikononkononina dia suspendu fotsiny. Reny zany le teneniko hoe zavatra immédiat tokony tonga dia atao amin'ity ekipa ministère vaovao ty hoe iza ny comité hitondra an'io, iza le groupe de travail dia avy eo tsika zay vao miditra lalina amin'izay amin'ilay satria ny solution tena durable dia ny fametrahana ohatran'ny hoe équivalent-n'ilay hoe crédit d'impôt ihany zany. Inona moa crédit d'impôt indray zany hoe ny baziny zany dia amena vola amin'ny mpanao film zay fotsiny io. Rehefa jerevanao firenena rehetra ka hoe mba misy industrie na cinéma dia mibaziny dia ampiana ny mpamokatra, ampiana ny société de production. Reny société de production reny mandoa impôt dia any zany ny tombotsoan'ilay fanjakana. Fa amenao vola zany amina lalana sélection hoe ity misy film dia sy vanina le hoe ity kosa ny mitovitovy fijery Madagasikara etc. Asiana critère dia ampiana izy manao an'ilay filmany dia mampiasa olona izy ao anatin'iny dia mitsarika koa tsika an'ilay grosse production. Zany rehetrarehetra zany zany mila apetraka satria ny problème antsika amin'izao dia za zao teneniko anao Luc Besson iny matetika izy no mifampiresaka amiko. Zaho sy manana film tiako atao any Madagasikara 30 millions de dollars. Amin'izany 30 millions de dollars zany farakakely ny lany sur place eto ny 10 millions. Télé za hoe le asa indirect sy direct. Fa problème antsika zany tsisy structure amin'ny tatany zany eto. Tsisy hoe raha ohatra zany tonga DiCaprio dia tsy hita hoe ahoana ny anaovana an'io, ahoana ny film iny atao nefa tamin'ny 2019 zay ny financen'ny OIF hanao an'izay étude de marché zay. Misy dossier ngeda be any tonga zany dia appliquena fotsiny koa zany reny dossier reny hoe ohatra zao hoe tonga ty misy film miaraka amin'ny DiCaprio ny potentiel Madagasikara ny concurrent antsika eto La Réunion, Maurice, Afrique du Sud zay ny tena concurrent. Nefa ny potentiel an'izy telo ireo mitambatra tsy 50% akory ny potentiel Madagasikara amin'ny lafin'ny paysage, amin'ny lafintsika afaka manao ianao eto karanakarana endrika africaine ny figuration zany fiaina. Reny nge laza ohatra hoe miresaka an'izany zao la misy ariny firenena andalovana fotsiny adiny 4 na 2 andro fotsiny anaovana scénario anankiray ao anatin'le film ngeza be ataon'ny DiCaprio ohatra. Fa tsisy eto amintsika tsy tonga satria le izy tsy atao satria zany rehetra zany misy zavatra tokony atao atongavana amin'izany zay le tsy ataontsika nefa le izy efa miodiody eo. Ameko ohatra anao misy an'le film le Blood Diamond iny zao misy an'ny DiCaprio justement. Misy iny film iny zany tourné zala tao Afrique du Sud amin'ny partie dia ohatra zao hoe ohatra zany resika hoe teo Anosy zany natao le tournage. Vita le tournage androany dia un mois après iny zany dia nanao ny asany zany ny tourisme, nanao ny asany ny kolontsaina atao amin'izareo nanaparitaka hoe teto le tournage ny DiCaprio. Afaka telo volana 1 million ny touriste ny visite an'ilay toerana. Any zany le kajy atao amin'ilay izy rehetrarehetra raha ireo olona 1 million ireo nandany 1 euro dia efa 1 million d'euros nefa tsy 1 euro fotsiny nolaliny raha akaty izy. Any zany le hoe ahoana mpamanina mampandroso an'ilay firenena fa maninona ny firenena sasany manatotona vola mihitsy zay le teneniko teo hoe crédit d'impôt atongavan'le grosse production amin'ny satria zavatra ohatr' zany no miseho. Zany le zany laza lesona ho an'ny fanjakana mihitsy raha miresaka zao tsika Novegas io dia financen'ny Canal Plus anie ireo producteur ireo dia nefa za sûr et certain fa eny raha ny situation Novegas amin'izao aloha dia tsy mahazo droit d'auteur ny auteur. Eny mbola tsy any alohatsika mbola tsy any ny tiako tenena fa le hoe financen'ny Canal Plus lay projet na scénario sy film hoe tiara vola alatanterahana an'ireo an'io film io dia après amin'izay vao hoe
tokony mahazo droit d'auteur daholo ny rehetrarehetra eo ihany koa zany aloha zay hoe financier il y a financier et financier satria rehefa tena hidiranao lalina koa mantsy ny budget anaovan'ny zareo anio dia hitako ihany zany hoe tsy tena le budget tokony budget satria raha oariko fotsiny efa mba manoany izy za kosa zany aloha tsy d'accord amin'izay hitanao zay mihitsy ny tokony hialantsika satria raha oaritsika ny zavatra nataony zareo any Burkina voalohany le olona nanao any projet eraky Afrika nge io nge ataony eraky Afrika satria zany izy mila alimentena le chaîne rehefa tonga izy ohatra hoe tao a Burkina Faso nanao an'io même projet dia rehefa izy zany niimposeny hoe ao ary fa atao 400 € 500 € ianao manao épisode ray rehefa niady zany ny mpisehatra tao amin'ny tany ohatra hoe Burkina amin'izao izy 10 000 € ny anaovany épisode ray 15 000 €. Io zany nampiny fa ianao zany tsy voatery hoe iny fotsiny anaovany fa avy anao mitady ny toyany fa ny eto amintsika nge tsy tena montant ohatr' zany no ameny fa maninona zany tsika no manaky an'izay hoe ka efa mba non satria kositsika zany zao le teneniko daholo hoe tsisy pia tokony hoe ny ministère atsika zany mametrapetraka n'le structure hoe zao na de convention collective fotsiny efa ela no miteny an'izany zoary hoe zao ny andao hifanarahana ny karamana cadreur azy zao ny karamana présentation zao reto dia zay mivonan'iny dia tsy mahazo asa fa zany zavatra zany asana biraona cinéma sy ny ministère no midéfiniran'izany fina moa ny ataon'le ISSM zany zay le tena tsara be zay sipetraky misy fanontaniana misy an'izay mantsy ao amin'ny ministère ao ny fahitako ny ISSM io zany aloha ny statut-ny mihitsy no diso le izy ataony zareo hoe EPA établissement public administratif zany hoe théoriquement zany misy vola tonga ao zany hoe nohon'le droit de tournage étranger etc fa misy fiatraikany amin'le mpisehatra ve iny vola iny raha ny fahitako azy iny vola iny tokony tonga dia atao fond d'aide ho ana mpanao cinéma malagasy sy production eo fa amin'izao le izy aloha zany mbola tsy tena zay zany hoe farafaratsiny tokony atao épique ohatrany hoe style omda eo amda manko afaka mampidi-bola mihitsy fa tonga ny omda misy vola lalovinao dia rehefa misy vola etsona vahoaka dia miodede daholo ny artiste satria misy vola tokony hovanan'izany io ISSM io masi io nge raha jerevanao ny tantara rehefa tamin'ny 85 nanomboka nisy ny office malagasy ny cinéma ova teny izy lasa hoe rehefa tonga tsy lavina dia namorona an'le fontiasary tonga ministre santé dia nifoanany indray le zany moa zany zavatra tsy azoko mihitsy nisy lalàna efa tamin'ny 2017 nge ny cinéma nisy olona nisy tompona andraikitra tonga teo dia mifoana an'le lalàna anao hoe au moins zany ianao mba misy structuration ilalovany ilaza gisitra mihitsy ne zany tsika gasy raha mihoatra amin'ny afrikaniny amin'ny resaka cinéma raha miresaka structuration dia ny migidagidany ihany satria ameko ohatra anao zao nefa anao président zay mihitsy angela hitanao zay mihitsy le mandreraka anazy ameko ohatra anao il y a 3 semaines eo zay dia rehefa vitanay zany le zao zavatra ataoko zao tany a Mali dia tany Sénégal dia le rangahy mipetraka fotsiny eo misezana eo dia mahazo 20 000 €. Nanaovanay simulation izy raha Samuel fantatry bahoaka fatapireneny iny raha rehetra film nanao ny asany zay reto zay raha Samuel iny zany zao raha ohatra hoe voavatsika eo le tsy ninao raha zay zany voaresaka ao mamasinao le ry raha vitatsika le zavatra teneniko reo dia mahazo amin'ny 15 000 tsy metsika ambony amin'ny salon zany izy mijerijeretsika sanao miresaka eto dia mahazo amin'ny 15 000 € eo reo le mpanaonao Vegas reo satria droit d'auteur ny resaka petraka fotsiny droit d'auteur samihafa zay manko ny tsara mazava misy le droit de projection no Vegas mantsy zao production ny Canal Plus zany fa ny droit de projection ny azony Canal Plus fa tsy ny droit d'auteur mandoa droit d'auteur nge reo dia izy koa zany fetsifetsy dia any Paris le izy ny aloha laza zany amin'ny le pays de émission fa tsy le pays hijerevana fa zay zany efa vitanay ny fifanarahana international amin'ireny diffuseur rehetra ireny dia
efa eo le vola fa no le lalàna resaka hoe 014 bara 036 io za zany a tsy manana lalana anao an'izay récolte zay a eto Madagasikara zay ny problème nefa izy tsy ataony eo amin'ny dako tsy ataony satria problème any eo amin'ny da dia zay tena problème any eo amin'ny da indray zany anisan'ny problème any eo amin'ny da rehefa niditra membre ny SIZAK ny eo amin'ny da Confédération internationale ny société d'auteur za ohatrany hoe fivondronan'ny eo amin'ny da rehetra eraky izao tontolo izao mihitsy tamin'ny 88 dia tokony hoe mandritra ny roa taona ianao zany a membre provisoire rehefa membre provisoire anao zany efa misy zavatra ihany azonao fa tsy membre plein ianao zany misy zavatra be da be koa zany a tsy manana accès amin'izay ianao fa normalement zany tokony roa taona ihany no membre provisoire eo amin'ny da mandraka zao 2025 zao mbola membre provisoire ny SIZAK zany moa inona moa iaja palais inona moa zany no leso mampatonga anazy tsy nety afaka mihitsy zany a misy zavatra misy critère maromaro teneniny eo amin'ny da za mantsy zany Yapasera zany ny représentant any Afrika au sein ny SIZAK amin'ny resaka audiovisuel dia hitako daholo le dossier zany dossier ny eo amin'ny da ny an'ny SIZAK sy ny eo amin'ny da Afrika rehetra zany ao amin'ny SIZAK hitako daholo satria za anontaniana ny hevitra rehefa tonga ny assemblée générale dia no eo amin'ny da le zay le membre provisoire dia tsy afaka mivote akory eo izy zany manatrika février zay fa ohatrany hoe tsisy poids zany tsisy poids fa Yapasera indray no manana an'le poids tsy ananany eo amin'ny da dia hitako ny dossier hoe mizao le fa nyresaka mozika amin'ny mozika fa nyresaka audiovisuel zany hitrikitrihako io hoe voalohany aloha sarahana ny mozika sy ny audiovisuel zay zany aloha ny tena zavatra ao anatin'ny eo amin'ny da ihany sa tena hitanao misy eo amin'ny da hafa mihitsy misy eo amin'ny da ny firenena zany ny situation zay le ao anatin'io lalàna io situation antsika zany a ny frantsay mantsy ny frantsay koa tsy dia tena hoe tsara fanahy be ny frantsay zany ohatrany hoe lalàna copier-coller tamin'ny 1957 ny frantsay naparitaka Afrique francophone dia nirité an'izay tsika nefa le izy tsy ampiasaina any amin'ny akory zany hoe monopole d'état ny droit d'auteur dia ny akabeazan'izay firenena mitovy situation amintsika dia ohatra antsika zao foana nge satria le izy koa zany a plus ou moins copier-coller en statut en SACEM ny mozika ihany io fa tsy tena nieritreretina tsara ny audiovisuel tamin'izany dia andolo zany ny lesoko fa raha ohatra anao mijery firenena hoe mandroso le izy ohatra Afrique du Sud Kenya nareo firenena européenne reo tsisy monopole d'état zany io le mpamorona koa zany am'izay afaka mividy rehefa tsy tiako miasa ny eo amin'ny da ty misy asorona any zany io hoe tsy maintsy ny fanjakana ihany ny mahazo manao an'io zay moa zany efa henoko any amin'ireo mpisehatra rehetra na ny musicien ary zany efa mahalala an'izany satria ny akabazan'ireo musicien antsika ireo nge any SACEM izy no membre zany hoe tsy dia misy raharaha nefa zany hoe tsy dia misy raharaha iny loatra zany a raha zay zany ny adika dia hoe tsy raharahanao hoe zany ny vola miditra eto amin'ny taninao satria zany a ny any ivelany any indray iny tena mamelona anazy toy izay le tena situation locale eto hoe satria en principe tsy azonao atao hoe sady membre ny SACEM membre ny eo amin'ny da fa ohatrany hoe raha ohatra zany hoe nisy ny accord de nisy fifanarahana nataony eo amin'ny da SACEM dia zay fifanarahana zay no mitondra hoe vola avaizan'izay hoe le vola etateurana makaizako fa betsaka ve ny hoe any amin'ny SACEM ny bande eto amin'ny tanàna no miditra fa tsy miditra amin'ny tanàna raha ny musicien aloha zany dia mahita lista be da be fa le musicien za tsy te hiresaka satria tsy problemko fa ny audiovisuel dia zay tenako zay hoe voalohany indrindra aloha zany a ny mpanao audiovisuel rehetra izay mpamorona hatramin'ny mpilalao satria ny mpilalao koa nge misy zavatra foroniny aminy amin'ilay na figurant fotsiny ary na ny figurant reny olo reny zany a tokony mahazo vola daholy vo mihetsika dia mahazo vola droit d'auteur misy karazany fotsiny ilay izy le droit voisin misy fa ny finalité misy vola azonao rehefa mba misy zavatra miforononao dia zay aloha zany hitako tiako martelina mihitsy hoe itsika mpanao audiovisuel koa manana an'izay droit zay zany hoe isaky miresaka eo amin'ny da tant que mbola eo amin'ny da rery ny monopole zay an'io
tokony vao misy resaka ao amida dia eo daholo koa ny mpanao audiovisuel fa misy politika zany teto za lefa le mandeha any Afrika zany hitako daholo ke le fikafika atao zany zay tsy itiavan'ny olona ny mpisehatra an'le société d'auteur nasan'le omda miresangy ianao amin'ny importe quel auteur eo aike zany miasa mihitsy ry zareo noho izay ampatonga le olona le onina zany ve dia mba rary nefa io ny tokony amelomanao mivady aman-janakao dia zay zany le tokony zany hoe tsika rehetra concerné vao miresaka droit d'auteur dia tokony eo daholo ny mpisehatra tsisy professionnel mihitsy ny zany ny mpilalao cinéma sy ny tontolo cinéma eto amintsika le fomba hidefinizavana professionnel zany io ny velomana am'izay raha hoe io ny amelanao dia tsia dia mbola sarotrasa hoe satria noho izay zavatra taniko izay hoe le lalahy mitanao ohatrany hoe andao anao basket nefa any tambara ianao ny anao basket hitanao mba misy cadre ilalovana eo aloha dia ao anatin'ny cadre iny ianao zany no mivoatra dia efa mba tonga tamin'izay tsy tonga lafatra nge le lalana tamin'ny 2017 fa nisy raha matoa ministra zay tonga teo dia nanafonan'iny natao voalohany ilaza ve professionnel za zany aloha tsy manao za zany velomin'io tsy misy asa hafa ataonao fa dia io tsy afaka ataoko an'io za koa tsy mahay hafa-tsy io any koa ny hitako tena problème raha hoe na invarotra portable io nanao bizina dia zay mihitsy ny nataoko fa tsy mahay hafa-tsy io dia le izy koa zany rehefa tellement ataonao dia hitako daholo le kipitsipitsony sy détail hoe fa maninona moa ny firenena ry raha ohatra hoe iresaka nio télénovelas io tsika Brésil ilolangy zay zany le hoe ilaina zany le mba manana ianao mpitarika zay nanononako an'ny Jacques ministre na filoham-pirenena mihitsy hoe mba manana vision ny télénovelas brésilien zao jerena araka zao tontolo zao nefany ndraindray izy miteny portugais dia eo ihany tsika azotsika zany décision politique zavatra ohatr' zany afaka atao tsara ito taloha matsy hitanao sarotsarotra le techniquement en cinéma satria ngeza be le caméra zao zany no le boom ny vidéo dia afaka manao sary daholo ny rehetrarehetra zany maivamaivana kokoa zany ny production anaova amokaranao sary fa zay le structure zay zany ny tena problème be marina aloha zay vao nahita document anankiray momba ny Philippines tena voataona vitsy fotsiny izy nanomboka nio télénovelas io fa tena efa mipoaka be mihitsy izy amin'izao fotoana Philippines dia izany politique misy fika atao misy projet atao dia tanterahany zany rehetra zany nanakotsoka afaka ataontsika daholo hoe ty dia rehefa avy eo nge tout le monde ihany velomin'le izy le étude anteneniko anao teo le hoe financienao IF anteneniko teo hoe rehefa atao zany zay projet zay ohatra hoe manomboka tsika androany amin'ny heritaona 1000 ny emploi créen'le izy afaka roa taona 3005 afaka 5 taona eo amin'ny 17 millions de dollars eo ny vola miditra amin'izany zavatra zany zany hoe maromaro any zany nyvelomin'le izy zay laza fa zay le teneniko anao zay hoe ndraindray zany ary zay mihitsy za mbola tsy niteniteny be ohatr' zao depuis 98 manao cinéma fa mahazoazo fa maromaro any zany zavatra fantatro tsy mbola niteny ohatr' zao hatram'izay fa amin'izao zany amin'le rivotra vaovao amin'reto zenizedy reto ke zany ohatrany hoe zanatsika ohatrany hoe zanakay dia fita ambe fo reo koa zany le force an'ireo zany important satria ireo afaka roa taona hifidy raha hoe tena mandeha normal zany le spifidiana sy karazan'reo lasa force mihitsy ny tanora dia fanomezana asa ny tanora io zavatra taona io zay tena nikonao zay hoe misy ranga zay moa eto miteniteny hoe rehefa tsy vita hoe dia gadrao avy moa za zany tsy teny an'izay hoe dia zavatra proposeko eto efa nety tany amin'ny firenena hafa efa nandalo sivana tany zany dia zao dia atao eto fotsiny izy dia zay saotra ny laza saotra petsaka anao tapitra ny fotoanantsika ampatsahivika any ianareo fa amin'ny heriny 9 Desambra dia best of ny Solanga dia amin'ny 2 Janoary 9 mbola best of ihany ny Solanga veloma tompoko